fa hitsangany efa nolazainy fa ho resin'iny fahafatesana resiny dia fahafatesana matsalailay eo indreto izahay maheno ny tantara razainy lioka eto izay Andriamanitra dia tena nietanetana ny fonay mampanahanay ankalaza ty androandroany ity ary tena hoe misandrata amin'ny voninahitra ao rehetra ianao raisanao ny saotra raisanao ny dera ny zavatra rehetra ataona eto a dia ianao no ivony tsisy zavatra hafa tsisy olo-kafa tsisy zavatra hafa akoatranao reny any omena voninahitra ianao Andriamanitra manak'izay dao iaraka iteran'Andriamanitra sika dao
ny amin'ilay fifaliana izay miandry ianao tao ambadibadika tao. Anatin'izany ny fandresenao iandro fahatelo nitsangana ianao. Anatin'izany ihany koa nefa an'ireo olona izay natsoinao avy amin'ny samihafa firenena, samihafa fiteny, ho an'ny tenanao ilay anjara lovanao araka ny salamo hoe angatao amiko dia omeko anao ny firenena ho anjara lovanao. Izahay izany. Misy aminay eto Andriamanitra mety mbola tsy miteny ninona amin'izany rehetrarehetra zany. Mangataka izay androany tena ny amin'ny fiasany ny fananao masina andresy lahatra ny amin'ny fahotana ary andresy lahatra fa Jesosy no vahaolana ny amin'izany fahotana izany, ilay fahafatesana, ilay rano latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, mitondra famelan-keloka sy mitondra fanamarinana ary anampy anay any amin'ny lalan'ny fahamasinana. Misaotra fa manan-kery mandraky ny androany izany ranao izany, ary enona ny hatramin'ny mandrakizay ara dia arovan'ny ranao izay latsaka atao Kalvaria Andriamanitra. Tsy hisy intsony ny fahalavona tahaka ny tao amin'ny saedena. Ny ranao no antoka ny amin'izany amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra Tompo, antsika ho very mpisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny izay zavatra vitany rehetra ao antsika tsiraray avy. Raha ka fotoantsika akasitraka azy, raha ohatra ka efa anatin'ny finoana ianao dia sokafo ny fonao, mety mibitsibitsika ianao raha hiteny vavaka amin'ny feonao avy ianao tsy maninona mihitsy, fa ndao akasitraka fotsiny amin'ity androany maraina ity. Mena voninahitra ianao Tompo, misaotra anao fa nafoinao, nalatsaka ao ny rahanao, ampiona ny fahatezerany ray, notroinao ny otanay, novidinao reo ratsinay. Misaotra Jesosy, misaotra fa tsy androany any izay ny akalazan'izany, raha pitso izay dia mbola akalazan'izany amin'ny alalan'ny fampatsahivana, ny filazantsara ny amin'ny tenanay Andriamanitra. Misaotra Tompo, atrika ny latabatra masina isika, dia misy andin-tsoratra masina anankiray tsika ho andehanantsika alohan'ny akanaisantsika ho ao amin'ilay andalana izay tsika ho iarahana mijery amintsika. Dia ampatsiahy antsika ilay filazantsara izay inoantsika, izay tao amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 ka hatramin'ny 5. Ary ampahafantariko anareo ny rahalahy ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady orenanareo izay amonjena anareo koa raha tananareo tsara araka izay teny notoriko taminareo raha tsy nino foana ianareo. Amin'izany koa nitory an'ity herinandro vitsivitsy lasa izay dia ozy izy hoe kay possible ny olona ao anatina fiangonana izay mitory ny fahamarinan'ny filazantsara, miezaka ny ho salama araka an'Andriamanitra, kanefa dia misy olona minomino foana ao anatiny. Dia hoy izy aho tamin'izay hoe tsy teo tompon'andraikitra ahako, fa tia hampatsiahy antsika foana ny fahamarinana izany filazantsara masina tokan'Andriamanitra zany. Dia izao andiny fahatelo, fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra na inoraisiko. Dia izao Kristy maty no ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, ary niseho tamin'ny Kefasy izy, dia vao tamin'ny romby ny folo lahy koa. Dia afaka manohy itsika ny an-trano mamaky an'ilay izy. Fa androany fotoana manokana iarahantsika mankalaza an'ireo toko hoe sakramenta ny antsontsika azy, dia ny fiandraisantsika ny fanasan'ny Tompo ihany koa, ny fanaovantsika batisa rehefa avy eo. Fa tandidon'ny ilay filazantsara inona izay no aseho sy ampitsahivina antsika ao anatin'ireo sary anankiroa ireo. Dia ny vatany Kristy torotoroana ny rano nalatsaka ho famelana ny helonkao sy ny heloka. Ihany koa rehefa avy eo sika anatrika
andreo namantsika izay iroso amin'ny batisa mifankatoavana tsy mahamonjy ny batisa fa mariky mifankatoavana ny batisa dia aneo an'izay hoe fahafatesan'i Kristy fandevenana azy sy ihany koa ny fitsanganana ny andro fahatelo. Dia androany mino fa raha hijery an'izany ahatsiaro an'izany isika raha efa nadinika ny tenanao ianao, mino ny filazantsara ianao, mino an Jesosy Kristy ianao tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana, maty ho anao, nalatsaka ny rano fanadiovana ny fahotanao, dia navahinonay ary ianao androany, dia tsisy misakana anao tsy araka atsiaro amin'ny fiangonana fa manasanao izay raha resy lahatra ianao ny amin'izay fahamarinan'izay ary efa noraisinao, dia manasanao izay rehefa avy eo andeha eo amin'ny latabatra dia aka ny mofo sy ny ranom-boaloboka dia raka atsiaro alay filazantsara inotsika isika. Raha ohatra ka mbola tsy ao anatin'izany ianao, dia raiso tombotso ihany koa ny fandrenesanao sy fahitanao an'izao sary hita maso iarahantsika mijery izao androany hoe zako Andriamanitra te ino, te ho isan'ireo mino ary te ho isan'ny atsiaro isak'izay azo atao amin'izany zavatra nataonao izany. Dia afaka ny mahazo toeranao ianao rehefa avy eo, dia afaka ny mitondra mavaka ny tenanao manokana ary tena aseho ihany koa ny tena aseho hoe tsy andronao ny alahanao amin'ny fiangonana ihany koa atsiaro an'izany. Rehefa avy eo ihany koa mbola misary faharoa fahafatesana ny fandevenana miara milevina amin'ny Kristy ary miara mitsangana amin'ny Kristy. Dia raha ozy izy ianao hoe resy lahatra ny amin'izany koa ianao hoe tena mila miroso amin'izany, tsy mila ninonino, tsy mila fitsaiky fianarana anatin'ny firerinandro fa lavoniny ianao androany no mampalahelo fotsiny mety sy mitondra akanjo ianao fa tsy manino, mafana tsara ny andro, afaka mitapy andro eo ianao aloha mandra-pamainanao fa afaka ny miroso ianao io ny rano tsy tokony hisy asakananao tsy atao batisa. Amen. Dia ho any amin'ilay andalan-tsoratra masina izay tiako ampitsahivana antsika resan'ny Paoly rehefa resaka ny Korintianina, resaka tamin'ny fiangonana tao Korinto, i Paoly ny amin'ny zavatra nikorotana tao amin'ny fiangonana tao Korinto tafiditra ao anatin'izany ny zava-masina tahaka ny fandraisana ny mpanasan'ny tompo, dia nisy lamina napetrany ary nisy fampitsahivana naveriny tamin'ny fiangonana. Dia hiaraka ijayntsika ny Korintianina voalohany toko fa iraika ambin'ny folo dia andimy fahatelo amby roapolo. Dia mangataka aminao raha nitondra baibolinao ianao na manana ny telefonanao raha ohatra ka tsy lavitra anao ihany koa zany rehetrarehetra zany misy solaitra be ry dia anao hiaraka hamaky eo amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Korintianina voalohany toko fa iraika ambin'ny folo andimy fahatelo amby roapolo. Fa izaho efa nandray tamin'ny tompo izay natolotro anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy. Ary zaho efa nandray tamin'ny tompo izay natolotro anareo fa Jesosy tompo tamin'ny alina iny izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Ary efa nisaotra izy dia novakiny dia hoy izy, ity ny tenako anareo, izaho nataovy ho fahatsiarovana. Dia arak'izany koa nandray ny kapoaka izy, rehefa ninana izy dia hoy izy, ity kapoaka ity ilay noho ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izaho nataovy ho fahatsiarovana. Itenena tsara avy indrindra ho an'ny folo olona izay mbola misalasala ny aminao, ho an'ny olona izay mbola manolotra anao mihitsy azy Andriamanitra, dia ao koa ho azonao izy androany araka antsitraponao. Misaotra tompo. Amen. Ity alahady dia araka ny teneniko teo alahady fahavoria tiako indrindra ny teneniko azavatsy ny zanako ary efa angambany telo taona zay no nampatsahivako an'izareo tena fahavoria satria maneno
zoma sy ny asabotsy fa tena hoe lasa lahady andro ny toko rehefa mamelombelona an'izany ny ao amin'ny epistily sy ny amin'ny asan'ny apôstôly faharoapolo ny andro voalohany amin'ny herinandro no nivoriny no tiny tamin'izany fotoan'izany rehefa nanam-panamboka fanatrako ho an'ny olona ho an'ny Jerosalema i Paoly dia miandro voalohany amin'ny herinandro no nanomezana an'izany fanatitra izany tahaka ny ataontsika nanao fanatitra toeran-tsain'Andriamanitra zao dia aza ora elongelana fianarana samy hafa any isika fa aoka hijoro ahitsy hatrany amin'izany fahamarinana izay arahantsika hatramin'izay velona Jesosy mba tsy amaina intsony zao fa aleloia velona Jesosy tena velona izy ary fankalazoana androany no tena maha-kristianina ny kristianina ny krismasy na hitanty resaty ka efa angambany roenandro telo herinandro lasa izay rehefa tamin'izay tany amoresy angambany natako anty hoe ny krismasy dia midika hoe amintsika ndrefa amintsika Kristy ny Paska dia hoe momba antsika Kristy ary ny Pentekosta dia hoe ao anatintsika Kristy amin'ny alalan'ny fanahy dia raha mitony ten'Andriamanitra androany avy ao amin'ny Lioka faefatra amby roapolo andiny fatelo amby folo ka hatramin'ny fahenina amby folo zany hoe tolian'ilay novakina Telia mpanoboana Telia no hotoriana amintsika ny lalana hotoriana amintsika tsiraray avy androany tantarany amin'ny tantarana mpianatra rola ny anankiray amin'ireo no fantatra ny anarany fa ny anankiray tsy fantatra ny anarany mpianatra rola avy any Jerosalema no nandeha nody nakany Emaosy dia rehefa mamaky an'io ampahasoratra masina isika andalany amanomboka ny andalany teny fatelo amby folo ka hatramin'ny fahenina amby telopolo dia nisy toerana anankitelo iton'izany misoratra masina antsika tsy toerana hoe toerana fizika fa ataoko hoe toe-panasy ataoko hoe fahatakarana anankitelo dia ny voalohany amin'izany dia ilay fahakiviana nanjaka teo amin'ny mpianatra tao alinan'ilay asabotsy mangina tanteraka ny faharoa amin'izany dia ny taonany Jesosy Kristy izy ireo ho ao amin'ny soratra masina ary rehefa nandalo tao amin'ny soratra masina izy ireo dia nahita ny fatena izay fahamarinana dia hitantsika fa miteraka fifaliana sy fahatalanjonana zany rehetrarehetra zany dia ireo toerana anankitelo ireo miarahantsika mijery ambany alino fa ampahery antsika ao anatin'ny fankalazantsika an'izao vanim-potoana izao avy eo kely ny zavatra mitranga ny zoma maraina tamin'ny ora fahatelo dia nifatsina tamin'ny hazo fijaliana Jesosy fantatsika miaramakivakytsika tamin'ny zoma lasa teo hoe ny zavatra mitranga tamin'ny ora fahaefatra sy ora fahasivy ambany soratra masina fa rehefa maty tamin'ny ora fahasivy Jesosy Kristy dia nalevina tao amin'ny fahasan'i Josefa avy any Arimatia tonga ny sabata mazava ho azy nomboka ny zoma nanevenana ny zoma alina ary amin'io ny sabata sabotsy izay sabata mora indrindra ho an'ireo mpianatra satria tsy teo ilay tompo tsy teo ilay mpampahery izy ireo mpananatra izy ireo mpampianatra izy ireo ny fahamarinana araka n'Andriamanitra ary tsy hoe tsy teo fotsiny fa novonona tamin'ny fomba mendrika tsy olairain-dany namonina azy dia nangina tanteraka ny mpianatra rehetra ino izy izy ianao tao an-tsaina ao anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany tian-tany-kelantsika inona nandalo tao an-tsaina izy ireo rehefa nangina tanteraka izy niasabotsy eto hoe ino tsisy diso tsisy hoe tonga dia
Mas eu sou que você diz, e não é. Vita tantara miakatra soratra ina keo le zavatra raha nanareo teo amin'ny toerany zareo dia ina mety tsapa manontantena fanontaniana ho hinao ihany zao tena fandehan'ny disty telotonsika miaraka amin'ny telefona dia ohatra hoe izy no tena ina dia nefa maty izy dia tena zao zany zavatra mitranga tahotra hoe tena iny nitotsika anao fatsina sura fa mbola izy fiazana hoe aiza doholo hoe namana rehetrarehetra hoe dia natahotra ny mpianatra azo fatsainy zany raha jerentsika ny tantara rehefa mamatsika ny amin'ny fahafatesan'ny Jesosy ao amin'ny filazantsara rehetra dia tahaka ny tsy tao an-tsaina izy ireo loatra ilay tenin'i Jesosy ao amin'ny Luka fahavalon'ny folo ny faraka ny telopolo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny telopolo. Hozy Jesosy ary Jesosy naka ny 12 lahy ka nanao taminy hoe indro miakatra ho an'i Jerosalema isika dia ho tanteraka ny zavatra rehetra izay nosoratry ny mpaminany ny amin'ny zanakolona fa atolotra ho amin'ny Jerisy izy dia ataony fiomezana sy setrasetrana sy hororay ary kapohina sy hovonoina. Fanambarana Jesosy hoe ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy nefa tsy misy azo ny akory zany teny zany ka dia tsy fantany izay nolazay fanafena tany izany teny zany dia tsy tadidin'izy ireo zavatra tenenin'i Jesosy fa amin'izay eo dia ny fahatelo amin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny folo makatolona kelinao ny babolinao dia manambara ilay toerana voalohany hoe toerana fahakivy tanteraka tahaka amin'izao betsaka ihany ny zavatra hen'ny mpianatra raha izy mirahalahy izay hoe nakany Emaosy rehetra Kleopasy ny anarany anankiray tsy fantatra ny anarany anankiray ary milana makany Emaosy dia eo amin'ny 12 kilometatra miala ny Jerosalema eo. Tahaka ny mampisaina hoe te hisitaka amin'ny toe-javamisy rehetrarehetra na hoe drama rehetrarehetra izay hitan'izy ireo izy mirahalahy ketsaka kolontany-tsaina hoe ohatra ihany ny ohatrana eny tsy hoe ohatra misy tantara hoe tsaka ao dia ahoana tena tsy haitsonona azy zavatra tena marina amin'ny tantara tena aleo nonoty malahelo ary zay ny zavatra tsapako rehefa mamaky an'io ampahany amin'ny tantara io ako tsy hainy izy ireo izay maro mikasika amin'ny zavatra mitranga tena aloha aloha tsitaka miara zay ko mino fa efa tao anatin'ny plan'Andriamanitra hoe ianareo miala anatin'ny fahakivinareo iny ho tonga Jesosy io ho tonga Jesosy dia afafantatra nareo ny fahamarinana ho tonga Jesosy araka ny lazay teo tamtampoka teo miala nandeha tamin'izy tena izy mirahalahy inona ny resaka izy mirahalahy tena lalana mazava azy fa miresaka izy ireo ny amin'ny zavatra misaka rehetrarehetra nanao dididy hoe inontanao zany maty izy ny tsangana dia nareny izy dia tsangana izy tsy haitso hoe maro be vehivavy matsy nanambarana fitsangana dia azo nona be zany tsy haitso hoe inona zavatra maro miresaka teo zareo dia tahaka ny manamafy amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona telo vory amin'ara be izy eo am'voany dia iny tena hitan'izy ireo niarana dia tamin'izy ireo teo tena nanatrika teo Jesosy Kristy. Dia rehefa mamaky io andarany hoe koa isika dia hita fa nipetraka tany amin'ny zavatra hafa ny fanantenan'ireto mpianatra ireto ozy izy hoe nantenainay fa izy raha inavitra ny Israely mbola tsy mazava fonarany amin'ny asany apôstôly voalohany dia mbola tsy mazava tamin'ny mpianatra foana hoe inona no maha Kristy an'i Kristy efa teny fa andro fatelo zao fotriny tsy fantatra hoe inona zavatra
dia mbola nanohy teny izy mirahalahy resaka tamin'ny Jesosy rehefa resaka rehefa niara-dalana tamin'ny zareo Jesosy nandeha ny sasany nakany am-pasana izy nahita zava-misy fa Jesosy tsy hitan'izy ireo. Inona ilay zava-misy? Foana ny fasana, io ny lamba fa mipetraka eo, ny godiny vato, fa tsy hita ao Jesosy. Azay na tonga ny Maria anankiray no resaka hoe nisy nangalatra ny fatany Jesosy ary Jesosy rehefa niseho taminazy tsara miteneny raha ianao renangano nangalatra amin'ny fatony avereny fa akanazy mihitsy ny nakaresako nafanany fonony Maria anatin'izany. Fa dia ampitovy anisananga io amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao ao. Ireto mpianatra ireto amin'ity fotoana ity dia miaina tanatin'ny salasalama. Fa isika pilo efa manana ny antoka amin'ny soratra masina sy ny zavatra miainantsika miaraka tamin'i Jesosy Kristy. Dia indrisy mbola tahaka ireo mpianatra ireo ihany isika amin'ny fiainana andavanandro. Feno salasalana amin'ny fihiziny Kristy eo amin'ny fiainantsika isika. Impiry isika nanay-panahy rehefa tratrany ny fahoriana tahaka ny fahorinana izy mirahalahy reto. Hoe nahatena haiko fa ianao no navitra Jesosy ka tsy tonga kory ianao. Tena misy tokoa ve zao Jesosy zao? Tena vela tokoa ve zao Andriamanitra zao e? Tena mba marina ny teny tokoa ve Jesosy? Jakoba toko voalohany faharokatra amin'ny fahafito dia milaza amintsika fa raha misy izy tsy manam-pahendrena hiatrehana fakapanahy tahaka izany mety hoe fisalasalana fiazoazona izany dia aoka izy angataka amin'Andriamanitra. Dia rehefa sendra izay fisalasalana izay tahaka an'ireto mpianatra roalahy reto hoe nahatena irefa izy nanavitra nisy rehefa dia diso aramoa zany fanantenan'izy ireo ary isika koa miaina izay na rehefa nafantatra miaina ny fahafenon'ny soratra masina azy isika ary malalana aminay Jesosy araka soratra masina miaina sy miexperimente ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy dia mandalo ireny karazana fakapanahy reny isika dia aoka angataka fahendrena zava-drehetra hiatrehantsika ny karazana fakapanahy toko hoe tsy fanamariana toerana ny amin'ny finoantsika any Jesosy. Fambarany Jakoba ihany koa fa izay mangataka rehefa manono saina dia tsy tokony anatena ninonina amin'Andriamanitra koa izy. Dia rehefa sendra ny mafy isika dia dao angataka fahendrena ahafahantsika miaritra ahafahantsika miatrika amin'ireny fahasarotanana samihafa ireny dia atongatsika tsy mivozona ny amin'ny fahakisatsika ny amin'ny fahafarana amin'ny Jesosy Kristy. Fa mbola te ampitovy tranga miaina izy roalahy io amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao izay miandry ny fiavian'i Jesosy ihany koa fandroany. Nareo ve tsy fanantarantena rehefa roany fotoana izay abenibeny nampena zany mahatonga anazy tsy mino fivavahana kristiana hoe Jesosy nareo efa niteny roany fotoana izy mitonga roany fotoana lasa rehefa niteny izy hoe hiverina mahandraky tiny amano Jesosy nareo mbola tsy tonga io. Efa izy nafaratena hoe mafy dia betsaka antsika ny ananana kometraka aiza tena tonga tokoa ve Jesosy tahaka ilay asabitsy manginy tsy naialady maray tena ifo tokoa ve Jesosy hitsangana ny fahafatesana tokoa ve izy misy fanontanina maro samihafa mipetraka tao anatin'ny nosainany mpianatra dia tahaka an'izany koa izy fa izao betsaka ireo fambara ny teny no efa aseho dia indraindray rehefa tsika dia mahita ireny fambara izay efa niresahana Jesosy Kristy niresahana soratra masina rehetra ireny dia mbola kivy any isika mbola tsy tena letika ny fiainana andavanandro ny fahoriana isika dia tsy manana an'izay faharetana amin'ny fanantenana izay intsony tsy misy fanantenana intsony ny fiandrasantsika ny fiaviany fandroany
miaratsika fa misy tokony andraikitra ambony amin'ny ao amin'ny kapsy miarakatsika eto. Aty ny fomba fitenin'ny olona fa milana aty fa miaratsika tompoko. Fa ega eka tsy ahitahantsika amin'ny volan'ny kapsy sanatria izany. Sy miaratsika kokoly tsy mahininy izy mivonan'olona. Sanatria zany hoe tena ohatry miady ampotsika miady a Kristy. Etsy io mavy. Fa tena tokony tena fetany hoe vosaina ianao amin'ny fiaviam-pandroana tena hoe marina ny teny Andriamanitra matoky amin'ny teny izy mavy izy. Dia tsy amin'ny fiaviam-pandroana ihany no tiako resahana. Fa ny amin'ny fiaviana navitra tsika anatin'ilay toe-java misy samihafa izay mety manavesana antsika ny andrasa antsika fantatra ny intervention. Eo ohatra ny ely izany ohatra ny tsy ho tonga mihitsy izany tompo. Tena ely ianao ary andrandroany foloanao. Amen. Akaiky ny famonjenantsika noho ny hatramin'izay. Efa akaiky noho ny hatramin'izay ny famonjenantsika. Ary mara soratra masina no mamy fahavalany folo. Vetivety zao fahoriana izao no marina ny voninahitra miany antsika ao ambadika ao. Dia nahoana tena ilay voninahitra miany antsika ao ambadika ao. Isika. Hoy hoe erezo ny tia rahasinabavy. Erezo ny tia afaka. Antenao ny mpamonjy anao fa marina amin'ny teny izy. Matoky amin'ny teny izy. Ampiorina ny fonontsika. Reny karazana intervention divine na ny fidirana tsehatra eny antsefa ny amin'ny fiainantsika amin'ilay zavatra iandrasantsika anazy ireny. Dia reny tena voamaika engany ka ampiorina ny fonontsika. Ao amin'Andriamanitra ny voamaika anatenantsika ilay tena intervention divine ngeza hoe. Ilay hoe anafoana ny fahotana, anafoana ny fahoriana, anafoana ny fijaliana. Ny firehetrarehetra eto amin'izao tontolo izao. Ny fahatongavan'i Jesosy Kristy eny amin'ny ranomanitra. Ho avy izy hakanao sy ny fifaliana manak'izay miainantsika. Tsy haiko ohatra tahaka eo anaty hoe miandry ny fahatongavan'i Jesosy fa tena aza atao tahaka amin'ilay mpampianatra eto. Hoe tena miaraka ny fisalasalana fa marina ny teny izy. Ho avy izy tena hoatrotro izany. Ho avy Jesosy. Amen. Ny faharoa dia hitantsika ny andiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo dia ovakitsika izany ampahantsonatra masina izany. Aloha izy taminy ry adala sy fitsatsai ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra fahoriana va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny. Dia nanomboka hatramin'ny sesiny mpaminany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina. Eo toerana faharoa misy an'izy ireo no entin'i Jesosy avy tamin'ny toerana fahakiviana izy ireo ho eo amin'ny toerana mahalala ny soratra masina, ampitsahivina ny soratra masina. Betsaka zavatra fantatra izy rahalala eto momban'i Jesosy. Rehefa mamaky ianao ilay ampahany voalohany iarahantsika jeritoana ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Dia betsaka zavatra fantatra. Hoe avy anazy rehetra izy. Tsy anisan'ilay mpianatra ambin'ny folo etakaiky Jesosy be mihitsy ireto mpianatra reto fa tena nahalala izay betsaka zavatra fantatra momban'i Jesosy. Taminany isan'ny fantatra momban'i Jesosy nahery tamin'ny fahavagana sy ny teny. No fatsihana tamin'ny azo fijaliana izay minao fa nahita an'izany izy ireo. Fantany toa fa nampanatenainao mpanavitra ny Israely izy na dia diso ara fahazahoany an'izany. Ary enina an'io tamin'ireo mpianatra hafa fa hitsangana izy. Saingy mbola tsy ampy ninomy izy ireo lahy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy izy fahalalana momban'i Jesosy. Betsaka antsika ihany koa mahalala momban'i Jesosy. Fantatsika raha antaninanao dia fantatra izany Jesosy izany. Zara miaraka aminy moa sy Jesosy io zara. Fa mahafantatra anao.
Ini harus Yesus itu pas banget. Tira Isaia no batemo hoe karazana olona mafatapatatra fotsiny fa mbola tsy ao anatin'ilay tena finoana. Izy kafa ny fanaovana ho an'i Jesosy. Dia ny tena nananafy izy rahalahy Jesosy. Inona no teny nampiasainy? Ry adala voatsasaina. Raha dika amin'izao fitentsika izao dia inona no mety hotenen'i Jesosy? Ry adala voatsasaina. Mino tamin'ny fahaenony Paoly amin'ny teny nampiasany Jesosy iny natonga ny Paoly sy ny sanasana rehefa resaka tamin'ny Galatiana ny teny hoe Galatiana dalo. Satria ny tompo raha mikasa izany ho any kosa mba mety Galatiana dalo fa ilay dala voatsasaina moa izy. Dia mba tsy ho adala voatsasaina ianao, mba tsy ho adala voatsasaina isika. Dia mila manaitsy sy mino fa manatanteraka ny teniny rehetra Andriamanitra. Zavatra resaka tsy hoe bibliolatria na hoe fametrahana ny Baiboly ho lasa samsy, satria tena misy izany bibliolatria izany. Fa finoana fa fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Marina tsy misy diso tsy maintsy sateraka izay tenenin'Andriamanitra. Ary ny ivon'ny tenin'Andriamanitra dia te andiso fanatenana ny olona sasany avy eto. Tsy ianao no ivon'ny tenin'Andriamanitra. Tsy tantara fitiavana ho anao io diso zany. Fa fanambarana Andriamanitra ny tenany, indrindra fanambarana ny amin'ilay ivon'ny teniny dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Zay fa benefisiana fotsiny isika amina fotray mahazo tombontsoa isika, mahazo karazana fampianarana maso rehefa fa nivony io dia mbara soratra masina Jesosy manambara zany hoe izaho manambara izay nivony soratra masina. Vao maly ary no nandray vady zay mpianaka kely no natao an-trano dia tena niresaka momba n'izany hoe kristianisme mahasarika ny olona amin'izao fotoana izao, ny fivavahana kristiana mahasarika ny olona amin'izao fotoana izao dia hoe fivavahana mahafantika ny olona amin'ny tenany. Dia nanihina ara dia za daholo. Fantatra loatra ny mila tatsaika. Mahatonga ny olona ny kristianina marinosarosana sy maneny ny fato amin'jery ny fotrany fa tsy mahita ny fahalembiazan'Andriamanitra. Dia mahatonga ny kristianina tena zay tsy miorina amin'ilay fahamarinana tena izy fa marinosarosana raha teny any teo. Dia zay mahasarika ny olona amin'izao satria manino isika dia olombelona tia mifantoka amin'ny tena tsika. Zay ny olona tsika. Dia nefa izay rehefa tsy dia misy mamalaza amin'izao mahasarika olona etsy ianao no ivony zavatra rehetra. Dia ka ianao androany afantatra fa tsy ianao no ivony izao tontolo izao. Fa na ny fahafatesana Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana azy dia Andriamanitra ny fankatoavana an'Andriamanitra ny voanina amin'izay benefisiaire isika mahazo tombony isika. Fitiavan'Andriamanitra zanaka iray fankatoavana azy dia mahazo tombony isika. Fa imenitsika tsy ho voasarika amin'ny kristianisme ataoko hoe marivo-sarosana ireny fa tena hifantoka amin'ny fahamarinana araka-Andriamanitra. Ny fanambarana Jesosy eto dia hoe izy no tena ivony ny fanambarana Baiboly. Ny fafito ambin'apolo dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza anesy. Milaza azy ao amin'ny soratra masina ampahan-kely fotsiny rehetra. Dia manomboka ny Genesisy dia efa mahita Kristy.
soratra masina ary hatramin'ny fahafatesana tsika metratra ny fahaterahana ihany mambarany soratra masina na ny lalàna sy ny mpaminany fa hatramin'ny fahafatesana ena ataony Genesis 3:7 fahalavona azy andiny faina amin'ny folo efa mahita karazana tsy mian-kevitra milaza ny amin'ilay ho tonga anino ny ombelato amin'ny ombelato tsy fantasika aloha kely aloha tsy miteny dia amprofesiko ianao sy ny vehivavy ara-dalana ataosy karana izy anotorin'io anao ary anao kosa anotoriny ombelato efa manetsy kevitra atsika hoe voatototo satana voatoto ampo zany vita tanteraka fa ombelato fotsiny voakaikitra efa hiatsika fifatsiany Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana rehefa ambarana zany ao amin'ny Genesis rehefa mitomamantysy ny amin'ny Joba fatsika ny fola ny fahatelo amby roapolo ny amin'ny Salamo fahena amin'ny fola ny fahavalatra na faraiky amin'ny folo Isaia fahatelo amby dimampolo ny fahafolo ka hatramin'ny raiky amin'ny folo Jona ihany koa Jona zay nolazain'i Jesosy hoe tsy azo mahatatra famantarana amin'ny Jona ny olona tamin'izany dia ina tranga tamin'ny Jona firy andro izy ka ao anatin'ny kibon'ny trondro telo andro dia avy eo mivoaka tamin'ny trondro indray izy tsy misy sotateraka mitery rehetra nampilazaina Andriamanitra ny mpanompo ireo mpaminany dia anisan'izany ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty eo Jesosy tany amin'ireny lalàna-tsotra masina miresaka amin'ny Nazareto reto mpianatra ireto androany ny fitsanganana no resahany dia teteranao ary no resahaka amin'izomay ty hoe tsy anganongano mbazaha ny fitsanganan'i Jesosy Kristy fa ivo ny finoantsika mihitsy raha ho tantanany filonina no ny ezahana namboarimboarina atao amin'ny baiboly dia tsy ho vehivavy mihitsy no misy elo voalohany dimanjato be izao tsy olona ny fokavakirano zay hoe dimanjato eka samyna hitanysina zao indra fa olona samy nahita any Jesosy efapolo andro be izao taolinany fitsanganana ary zao tsy misy olona sao maty amina resaka mainy zany mety amina fotoana fofotsiny dia hoe zao mba matsika no tsy maty mihitsy aza fa rehefa ty hoe azatsy hotaty amin'ny zavatra tsisy dika zany kosaka fa reo mpianatra io zay nahafinaminy zao dia ny fijoroany amin'izany hoe tena nitsanga Jesosy Kristy maty izy dia nanena dia tena nitsanga izy zahay zao nahity tsy zahay hoe fa io koa namana dia io koa namana zay ny fahaolombelo fa nitsangana Jesosy Kristy afaka misalasalany amin'ny fomba fijery samy hafany amin'ny baiboly ianao hoe tokony zao izenany amin'ny Genesisika hoe tena efatra amin'ny roapolo ora tokoa ve le andro voalohany sy ilay andro faharoa sy ilay andro fahatelo sa ka amanetsy ny taonany any andro voalohany sa afaka misalasalany amin'izany ianao afaka telo amin'ny jour ianao afaka rarina hoe ay ammanamino zany miaramanay dia tsy mahaminaneo zany dia kosapady misasazany resaka resahaka zany fa zay hoe tsy mampaninanao zany fa hoanao hoa ny finoana ny fitsanganana Jesosy Kristy dia tsy azo edikevitra io dia naizanaiza dia tsy tokony ambaratsika fa tsy salasalatsika anabaty atsika ny tsy mamo hiteny zavatra hafa ny fivavahana hafa ny momba ny fitsanganana Jesosy Kristy fa rehefa zay no resahana dia aoka ho vavolombelo ianao ianao aza miteniteny foana fa marina tena Andriamanitra nitsanga izy vavolombelo zany na tsy nahita fahamarina zao tamasina azo fiainana zao vavolombelo zany fanovany fitsanganany Jesosy tamin'ny maty zany farany toerana anankiray fahatelo farany ina ilay toerana voalohany teo amin'ny fahaviny dia loety Jesosy tao amin'ny soratra masina zay dia ny toerana fahatelo dia hoe avy amin'ny fahavina
natao soratra masina dia hoany amin'ny fifaliana sy fahakalajona andiny fahavalopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo nao hoe vakitsika kely ary efa mibily teo akaiky amin'ny vohitra izay efa aleny izy rolahy izy ary Jesosy toa nanao mandeha lavitra tokoa fa ireo nanely azy ka nanao hoe nitoera ty amin'ilay fa efa ho arivo izao ka lasa lavitra ny andro dia niditra hitoetra tao aminy izy ary raha miara mipetraka mihinana teo aminy izy dia nandray mofo ka nisaotra dia namaky sy nanolotra azy dia nanino an'izay ny masony dia nahilatra ny masony ireo ka nahalala azy fa izy kosa tonga tetsy Jesosy kosa amin'ny tena mohinana azy mitsy venao tonga dia najavana fa mitoko manana ny antony dia miresaka hoe izy tsy nanolakoraka vaky fontsika rehefa niresaka tamintsika teny an-tany izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika dia niainga tamin'izany irezany izy rolahy ka nivelana ka ny Jerosalema tena tsy natao ratsony ny aizy fa dia lasa 10 kilometatra ohatry hoe avela malazaza makalia mahitsy zany fa raitso tonga dia lasa dia niainga tamin'izany ora zany izy rolahy ka nivelana ka ny Jerosalema ary mahita niraky amin'ny vololahy mba amin'izay momba azy tafandona teo sady laza hoe efa nitsangana marina ny tomboka efa niseho tamin'ny Simona ary io kosa dia nilaza izay efa niseho teny an-dalana sy ny nahafantarany azy tamin'ny namakeny mofo ary mbola laza izany izy Jesosy dia nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe miara-mamaky isika fiadana ho anareo mety misy epoky nareo rehefa avy ao fahakiviana anao nalasana baba ka mandalo amin'ny soratra masina rehefa anatin'ny fahakiviana anao ka mandalo amin'ny soratra masina dia tsy loby ny fanahy masina dia sainao ka mahatonga hiteno fiainanao atsika dia nivokatra zany dia fifaliana sy fahakalajona foana izy mikivikivy eto tsy apahangatana amafantatra vitsivitsy amintsika akaiky anatin'ny fahakiviana tanteraka ianao mandalo amin'ny soratra masina dia angatao ny fanahy masina itsiro ny fananao dia mivaliny rehefa aveo fanatena fifaliana ary fahakalajona izay tsy maintsy mitrano rehefa Jesosy no tafiditra ao anatin'ny resadresantsika ihany keo dia tsy maintsy miova ny fiafarany tantara amen mety tsy voatery ilay eritreretinao hoe tena zao zavatra tena glorieux be fa tsy maintsy misy zavatra miova ao mety ho zavatra glorieux be ihany keo tahaka ny miaina izy rolahy teto betsaka ny azo resahana no madia-dalana lavalava ity mba tehiverina amin'ny fahatsiarovana nataontsika teo a miarana andray mofo sy ny kapoka isika teo mifandraisana ny fanasana tokony ampatsiaintsika ny fahafatesana sy ny fitsanganana ny fandraisantsika ny mofo sy ny kapoka ka ny zavatra tany amin'ny lasa fahabola tany dia aven'Andriamanitra amin'ny présent eo anivontsika ny fahatsiarovana azy io fandraisana ny fanasana tokoa no marika na hafarana izy valao hoe ty lera zoky izy ty kay Jesosy kay miaraka tamintsika teo mbola tsy nampahiranty Jesosy aloha ny sain'izy ireo alala ka ny voalohany fa teo amin'ny fotoana eo mihitsy nanomboka ny sokafany ny saina alala hoe izy zavalamamy izy dia aoka ny fandraisantsika ny fanasana tokoa mivavaka mba tena hoe hanokatra ny saintsika alala bebe kokoa ny amin'ny momba ny tompontsika ary manentana antsika isaky ny alahady voalohany volana alohany ny atreantsika ny fanasan'ny tompo dia andao sika tena tia alala bebe kokoa ny momba ny tompontsika ny zavatra natao atsika raha ny familikoa raha hoe tena isaka alahady isika isy an'izany fotoana fahatsiarovana
ny asa nataony Jesosy Kristy teo amin'ny fiainantsika izany. Fanome amin'ny andro isika sy ny rehetrarehetra indray mandeha isika sady mba hanomezantsika laza lehibe kokoa ilay izy eo isambolana isika manao azy. Fa eny ny fitoavana ho ankamantsika, ho tiavintsika, ho ataontsika sarobidy ary indrindra hitombotsika ny fahalalana tsara amin'ny Kristy sy ny fahasoavana. Rehefa nanao an'ilay namaky ny mofo Jesosy dia antsika eo amin'ny fanaoten'olo tsy namonakolo raha fitsika ifandraisana tamintsika ny adala izy ka namoaka ny soratra masina. Tatoato tsy haiko raha maromaro vitsivitsy izay no nahita sy naheno lalasa ny vavy ao anatin'ny fitoniana ten'Andriamanitra, ny fanambarana, ny fahamarinan'Andriamanitra. Dia tena hoe mampivoaka ny fona ilatsaka azy. Fa tamin'ny zoma teo dia tena misy karatsika tena hoe lalasa ny vavy sika mihitsy satria nampafantatra izany zao. Nangorakoraka ny fona dia tena hoe latsa-dranomaso mihitsy. Tena atosa teo anatin'Andriamanitra nohony amin'ny fanambarana, ny fahamarinan'Andriamanitra. Nandraitsika teo kristianina ny saina fotsiny dia vonoantsika hatramin'ny fihetseham-pontsika. Fa rehefa tonga izany fotoana izany dia velao andeha fotsiny satria anisan'ny fitsaoantsika n'Andriamanitra amin'ny fotsika sy ny saintsika, ny toe-pontsika, ny fanahintsika rehetrarehetra. Izany famelantsika ny fihetseham-pontsika hivoaka izany. Ary tsy izany hoe ka sanatria an'izany fa ilay teny ambara amintsika manana hery manavatsika ny aty fanahintsika ka mba tonga antsika tena hoe mibaboka ary tena latsa-dranomaso mihitsy nangorakoraka ny fo rehefa maheno azy. Raha voatoto tsara ny fahamarinana ten'Andriamanitra dia mamaly hatramin'ny fihetseham-pontsika azy. Dia ka tsy ho fihetseham-po fotsiny reny fotoana mety hoe ahatsapahanao ny fahamarinana izay tena manavatsapa ny ampanahanao izay, fa tena hoe hitondra fiovana lalina ao aorianan'izany fihetseham-po izany. Amen. Nankany Emaosy tamin'ny ankaviany izy malalà. Miaraka hitsanga antsika. Lasa tsy rehetrarehetra tsy hitsangana fa efatsika nahatanga. Nankany Emaosy tamin'ny fahaviany izy malalà ny velona hoan'ny Jerosalema tamin'ny fifaliana. Nanambara fa fahavolomben'ny fahavelomana Jesosy aty izy eo. Ary nanamafy fa marina ny voalaza ny tena fa nitsangana ny tompo. Tena hoe vaovao mafaly raha-teny. Ary seho tamin'ny mpianatra Jesosy rehefa hoe fisiadana hoana reo. Teo amin'izy ireo na iantsireny fisiadana. Ilay nampisy fihavanana tamin'Andriamanitra sy ny olona ka manome fihavanana ny fona izy mitebiteby eo marina amin'ny teny avy Andriamanitra. Dia ny izany fihavanana izany anatintsika mitohy ny aina, ny fiandrasantsika, ny fiaviany, ny famonjeny eny amin'ny ranon'anitra, ary koa isika miandry ny famonjeny amin'izay zavatra hiandra amin'antsika azy. Dia ho amintsika tsara ihany izany fihavanana izany. Fihavanana amin'Andriamanitra voalohany indrindra. Fitoniana ihany koa manoloana ny tahotra sy ny tetiteny samy hafa ihany koa. Ino fa te-hilaza antsika ny Andriamanitra voany hoe fiadanana ho anareo. Dia raiso izany. Raha mbola tsy sakezan'Andriamanitra ianao dia afaka ny andray an'izany fiadanana ho anao izany ianao androany. Manotra ny tana mpihavanana aminao Andriamanitra androany dia aza lavina ny tana mitsodrana. Aza lavina izany androany. Dia manotra ny fiadanana anao izay mitebiteby ihany koa Andriamanitra androany. Dia raiso ny fiadanana. Teneno ao am-ponona eo anatreh'Andriamanitra hoe Andriamanitra ho raiso izany fiadanana izany androany. Fomba samy resaka amin'Andriamanitra isika izao
fotoana masina